Ampifaliana indray no iarabanantsika menakavy amin'ity fotoana mahafinaritra ity pasteur Jocelyn Ranjarson faly tafaraka amintsika anatin'izao fandarana mahafinaritra izao fandarana fofoy kely ihany izy ity fa dia isorantsika n'Andriamanitra etona dia misaotra manokana ary misaotra mandrakariva Dr Rina Telesfort sy pasteur Norma mba mamela ny afahako mba hifampizara amintsika menakavy dia andetsika hivavaka. Tompo Andriamanitra raitsy to tesotranao zay tiankasitraka anao zay noho ny fitiavanao sy fitahinao ahafanay mba hifampizara etondray androany. Tena tompo-pasoavanao anay satria ny teninao no mampafantatra anay ny ao amponao ary ny teninao mampafantatra anay ny lalana hitahinao anay ary dia ny teninao ihany no alalanay an'izany. Androany ary andray ny teninao zay dia mba tompony mba etaetanay dia ny hoe na dia teboka kely anankiray fotsiny azy fa tena hiainanay ary hivadika ho lasa fomba fiainanay. Ho tahina ny teninao amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Arak'izany ry havana dia tafiditra ao anatin'ny fandarantsika hianarantsika ny teboka amin'ity herinandro ity hoe ny toe-tsainy ny fanjakan'ny lanitra, ny toe-tsainy ny fanjakan'Andriamanitra. Raha tsorina amin'ny teny tsotra tonga dia azontsika rehetra dia ny hoe ny tokony ho toe-tsain'ny olona tena miaraka amin'ny tompo marina. Ny toe-tsain'ny olona hiainanao amin'izany hoe fiainana marina miaraka amin'Andriamanitra zany. Ahoana moa no alalantsika an'izany? Voalohany indrindra dia mila mamaky baiboly tsika, mila tia tenin'Andriamanitra isika, mila mifanerasera be dia be amin'ny tenin'Andriamanitra isika satria ny tenin'Andriamanitra manambara an'Andriamanitra ary arakaraka ny alalantsika n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny no alalantsika ny fomba fisainany, ny toe-tsainy dia ny toe-tsain'Andriamanitra sy ny fomba fisainany no ianarantsika, hitaizantsika tena. Dia iovatsika ihany koa araka ny Romana 12:12 resahana tany aloha. Rehefa mefantatritsika ny hoe ohatr'izao ny toe-tsain'Andriamanitra dia io zay ianao ohatrany tsy mety amin'ny toe-tsaina miaraka amin'ny tompo tsony ty toe-tsaiko ty ohatrany tsy ohatr'izany tsony le fomba fisainana amin'ity fiarahana amin'ny tompo ty dia hoy ny baiboly miova amin'ny fanavaozana saina dia manapa-kevitra tsika dia iovako zany fa ohatrany tsy mety le izy. Zay tompoko ny anarantsika eto araveriko ihany na teboka kely anankiray ary. Ohatrany ahoana ny toe-tsain'Andriamanitra? Andriamanitra dia mpisintona olona miakatra. Andriamanitra dia mpanandratra olona. Andriamanitra dia mpanome tomba ambidy olona. Zany tompoko ny toetra n'Andriamanitra, zany ny toe-tsaina. Andriamanitra dia mpampakatra olona, mpisintona olona miakatra. Andriamanitra dia mpanandratra olona ary Andriamanitra dia mpanome tomba ambidy olona. Tsy verenantsika tsony momba ny Joba any amin'ny Joba 1:7 any. Tenenan'Andriamanitra teo anoloan'ny Satana. Efa nandinika ny Joba mpanoko vahinao olona mahitsy, olona marina, olona matahotra an'Andriamanitra, tsisy takazy any ambony tany. Zany tompoko ny fanomezan'Andriamanitra lanja, tomba ambidy, fanandratan'Andriamanitra amin'ny Joba teo anatrehan'ny Satana. Zay le toe-tsain'Andriamanitra. Rehefa mamaky baiboly zany zao tsika dia mahita an'izany dia lasa mety hoe ay tena ohatrany toe-tsain'Andriamanitra. Toe-tsain'ny Satana kosa dia ahoana? Tsy mazaka aloha mare zavatra tsara momba ny Joba, tsy mazaka mihitsy fa voanareo hoe Joba mafinaritra, Joba marina mahitsy, tonga dia hoe tsy ohatra zany iny e. Ianao tsy mafantatra olo fanantenan-javatra intéressé, zavatra kajikajy fotsiny io fa olona fantatro tsara iny. Mba tsy hanao an'izany tsony tsika satria tsy toe-tsain'Andriamanitra zany, tsy toe-tsain'ny fanjakan'Andriamanitra. Marina fa mety manana fahadosony tokoa le olona fa tsy ho sombaitsika amin'izany ny olona. Raha tsorina dia zao ny resaka atao mikasika ny olona anankiray dia na misintona azy miakatra na misintona azy midina, na zanakao io, na vadinao io, na mpiara-miangona io, na pastera mpiara-miasa io, na izy io na izy, ny resaka atao amin'ny olona anankiray dia na misintona azy miakatra na misintona azy midina. Dia hianatra tsika mba hianatra amin'le toe-tsain'Andriamanitra. Androany indray tsika dia hijeriny ohatrany ahoana indray ny fomba ny toe-tsain'Andriamanitra nanoloanan'izany hoe Davida zany. Asan'ny apôstôly 1:20 ka ny tapany faharoa dia zao indray ny tenenin'Andriamanitra mikasika an'i Davida. Izaho nahita an'i Davida zanak' Jese, lela araka ny foko. Zay ianao ny sitrapoko rehetra. Goavana ry havana zany toe-tsain'Andriamanitra zany. Lela nahita an'i Davida, lela araka ny foko. Ny resaka atao mikasika ny olona anankiray dia manome lanja azy, misintona azy miakatra ary manandratra azy.
rehefa zasy ianao a no mianatra ny toe-tsain'andriamanitra tia miresaka zavatra tsara momba ny hafa, tia manandratra ny hafa ary tia manome tombam-bindo ho an'ny hafa, dia zao lazaiko aminao, Andriamanitra anandratra anao satria ara-panahy fiainana. Rehefa ny olona anankiray na pastery io na kristiana io na izana izy tia miresaka zavatra ratsy momba ny hafa, tia misintona ny hafa midina foana, na ahoana hidina ho azy ny fiainana amin'ny lafiny rehetra io, na ny ara-panahy io na ara-piainana io na fari-piainana io. Andao tsika tompo mahianatra amin'ny toe-tsain'Andriamanitra. Davida zao zavatra lazaina amintsika, za hoe Andriamanitra nahita ny Davida, diky zany fa nandinika ny Davida izy. Mamelay laza aminao amin'ny teny tsotra, tena sura ve zasy ianao fa tsy nahita zavatra hafa ankoatran'io Andriamanitra tamin'ny Davida? Tena azotsika antoka ve hoe tsy nahita zavatra hafa momba ny Job Andriamanitra, fa dia zavatra pozitif dolodolo ny teneny momba ny Job? Azotsika antoka ve hoe tsy nahita zavatra tsy mety mihitsy tamin'ny fiainan'ny Davida izy, fa dia hoe ito tena olona araka ny foko io, goavana nezany ravany, anao ny sitrapoko rehetra io. Fantatsika nefa ny tantaran'ny Davida, afaka mamaky baiboly tsika. Zany hoe ny tena marina misy zavatra azo kianina mihitsy ny fiainan'ny Davida, fa Andriamanitra tsy mipublie an'izany. Averiko any, Andriamanitra tsy nipublie an'izany. Fantatra Andriamanitra mihitsy i Joba, fa Andriamanitra tsy nanao publication zavatra tsy mety tamin'ny fiainan'ny Joba. Voarahintsika avy hatrany ny hafatra, toe-tsainao amin'Andriamanitra aza publiena ny zavatra tsy mety amin'ny fiainan'ny hafa. Tsy toe-tsain'Andriamanitra ndao mba hianatra fiainana mahafinaritra tsika raha azonao atao. Mare zavatra hafahafatsika amin'ny fiainany ihany, mare zavatra hafahafatsika amin'ny fiangonana ary, mare zavatra hafa aza asiana resaka kory mba tsy zasy ianao ny amoaka isika no andray fanapahan-kevitra hoe publieko ty, nefa dia hita zao fa zavatra tsy mety amin'ny fiainan'ny hafa, na hoe sanatria misy olona voadona tamin'ny fiainana tena tsy fantatro ny tongana amin'ny fiainana, na hoe tratrana zavatra, dia sanatria mba tsy zasy ianao mandrehana zao fandarana zao ipublie an'izany, dia manao partage an'izy, ohatrany hoe partageko ty fa aloha hiparitaka fa hay tratra ihany elany ela zay zany. Nefa ny tena amin'io sanatria mety paster aho, mety kristianina ry havanao. Andao afamadika tsika, andao hianatra ny toe-tsain'Andriamanitra tsika. Raha vao mahita zavatra tsara ianao, mahita ao anaty Facebook ohatra, misy olona mipublie zavatra tsara momba ny fiainana fiangonana, nanao zavatra dia naomby, na tsy fiangonana misy anao azy, na misy paster nanao zavatra tsara sy mahafinaritra, publieo na tsy ho fantany ary ianao. Zany tompoko ny toe-tsain'Andriamanitra. Tena nahita zavatra tsy mety be deaibe tamin'ny Job Andriamanitra, azonao vakiana amin'ny bokin'ny Job. Nahita zavatra be deaibe tsy mety tamin'ny fiainan'ny Davida Andriamanitra, afaka vakianao koa ny tantaran'ny Davida, fa Andriamanitra tsy mipublie an'izany mihitsy, tsy nanaparitaka an'izany mihitsy Andriamanitra, fa zay zavatra tsara ihany ny publieny, zay zavatra tsara ihany, zay zavatra manangana ny hafa, manandratra ny hafa, misintona ny hafa miakatra, ary zay zavatra mampitombo ny valeur ny hafa. Hitantsika ny tompo ho sitrana hatrany amin'ny publication atsika ivavakintsika. Saotranao zay Andriamanitra fa mbola be deaibe ny zavatra tianao ianaranay amin'ity fiarahana aminao ty, satria na iza dia mbola samy mianatra ampianarinao ny toe-tsaina sy ny fomba fisaina ny fanjakanao. Ampio zay tompo tena mba hiaina an'izany. Nahita zavatra tsy nety be deaibe ianao tamin'ny Job fa tsy mipublie an'izany mihitsy ianao, zavatra tsara ihany publienao. Nahita zavatra tsy nety be deaibe ianao tamin'ny fiainan'ny Davida, fa tsy mba nanaparitaka an'izany ianao, fa zay zavatra tsara momba ny Davida ihany naparitaka ao. Ny olona rehetrarehetra ao amin'ny fanjakanao dia tianao hiainana an'izany fiainan'izany. Zay koa mety mahita zavatra be deaibe tsy mety amin'ny fiainan'ny hafa, fa aoka izay mba zavatra tsara amin'ny fiainan'ny hafa ihany no publienay. Ho tahinany ny tsararay avy amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.